Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avindray tratritra ity talata fahinany volana jiony ty tonga amilesina ho an'ny lehibe indray sika de manasa isika narehetra amin'ny farany mialoha zany de hivavaka sika. Ry tompo mpanjakanay eo, ianao ilay nahary ny lanitra sy ny tany, ianao ilay nahafoy ny zanako ilay tokana ho faty hisolo voninanay no hanandrantanay ny feonay ankehitriny ary mangataka ny fanatrehanao ny fotoana izay ataonay eto fianarana ny lesona. Mangataka aminao koa mba mela ny elokay sy ny fahadisoanay tsirairay avy ary mbe tery ianao tompo hoe hiasa ao am-ponay aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mijinja izay nahafafintsika. Mijinja izay nahafafintsika. Ny faminaniana mikasika ny mariky ny Bibidia dia momba ny tsy fanajana sy ny fahalalana ara-pivavahana. Ny fanjarana ny olona na ny fikambanana anankiray tsy azo hividina hivarotra ho afamaizana azy. Ny fanenjehana ihany koa ary farany dia ny famoahana ny didy mampambony azy ireo. Magaga nefa fa hafatra fampahirezana koa zany. Ao anatin'ny fotoan-tsarotra indrindra aza dia hanohana ny olony izay mitandrina ny didiny sy ny finoanan'i Jesosy Andriamanitra. Ary ao anatin'ireo didy ireo mazava loatra no misy ny didy faha-efatra ny sabata andro faha-fito. Ny faminaniana momba ny mariky ny Bibidia amin'ny Apokalipsy 7:10 dia manambara amintsika ny ratsy indrindra faratampony amin'ilay ady ataon'ny Satana amin'Andriamanitra. Ny famitahana ny paikady voalohany ampiasana amin'izany. Miresaka fotoana ho avy manko ny Apokalipsy 7:10 izay iasan'ny devoly eto an-tany amin'ny alalan'ny fahefana ara-politika sy ara-pivavahana mitambatra. Io fahefana io no antsoina hoe Bibidia ary ampiasa hery izy. Marina tokoa fa tsy vaovao tsy akory ny fanenjehana ara-pivavahana. Efa nisy zany hatramin'ny namononin-kainan'ny Abela no nanaovan'ny Abela fanompom-pivavahana ny fanaraka tamin'ny toromarika nomen'Andriamanitra azy ireo. Jesosy dia nilaza fa isy ny fanenjehana ireo mpino tamin'ny taonjato voalohany sy mandritra ny taonjato maro avy rehetra. Ho avy ny andro izy ka ataony izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompom-pivavahana ao an'Andriamanitra izy. Ny faminaniana ny amin'ny mariky ny Bibidia dia momba ny toe-javatra hitranga farany indrindra amin'ireo toe-javatra ratsy mifanesy ireo. Tahaka ireo fanenjehana tamin'ny andro lasa, izany dia natao mba hanerenan'ny olona tsirairay hankatoy fotom-pinoana sy rafi-pivavahana voafaritra izay kely be sy ny maro. Izao ny voasoratra amin'ny Apokalipsy 7:10, 15 ka hatramin'ny 17. Ary navela nisy aina ny sarin'ny Bibidia izy mba hahateny ny sarin'ny Bibidia ary hampamono izay rehetra tsy mety miankohaka ny lohan'ny sarin'ny Bibidia. Ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia ampandraisina marika eo amin'ny tanany ankavanana eo amin'ny andriny avokoa mba tsy hisy azo hividina hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny Bibidia na ny isan'ny anarany. Milaza ny faminaniana fa hanomboka amin'ny sazy ara-toe-karena ny fanenjehana. Tsy hisy azo hividy na hivarotra raha tsy manana ny mariky ny Bibidia. Ilefitra ny ankamaroan'ny olona rehefa hitranga izany
ary na iza anda dia moana didy manameloka azy ho faty. Omaniny devoly ireo mitonona ho kristianina amin'ny alalan'ireo maromaro tsiraisina amin'ny ratsy eo amin'ny fiainana, mba handraisana ny mariky ny bibidia rehefa ho tonga eo amintsika ny fizahan-toetra farany. Ampahery antsika ny fitiavan'Andriamanitra ny tsirairay avy amintsika ary hiaro ao antsika mandritra ny andro fahoriana ho avy. Ny irina indrindra dia ny jorotsika mandrakariva dia izao tsika tokony efa hiomana tokoa ampitoetra mandrakariva ny finoantsika an' Jesosy mba tsy hangozogozo tsika rehefa ho tonga tokoa izany fotoana izany. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra ho misaotra anao ny amin'ny lesona izay nomenao anay anio, izay mamerina ao anatinay indray fa tsy maintsy ho avy tokoa izany fotoana izany, ka mangataka ny fanainao masina izay mba hampiomana anay mandrakariva, ka hampitoetra sy hampiorina anay amin'ny finoananao na amin'ny zavatra kely na amin'ny zavatra lehibe, mba hatoky mandrakariva anao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.